ary dia am-pifaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny televizion Magabe atao anatin'ny fandaharana. Zanam-pandaharana epistily velona indray no misy antsika androany dia faly izay mandroso ao tokantranonao satria manana vahiny spesiala be antsika eto androany ho resadresantsika izy ireo responsable ny tanora izany hoe tompona andraikitry ny tanora atao anatin'izao fiangonana Agape izao dia hitondra zavatra tsara be amintsika izy ireo androany. Misy ny Ravavitojo sy Princy izay anisan'ny tanora sy tompona andraikitry ny tanora atao anatin'ny fiangonana moa izany izy ireo dia manana tanora be dia be hoentiny izy ireo ka alohan'ny hidirantsika andraisana azy ireo dia ndao malohantsika hivavaka metraka ny fotoana eo am-pelatanan'i Jesosy mba eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina ny dinidinika izay hoerahantsika amin'ireo tanora ireo dia hivavaka tsika. Misaotra anao izay Jesosy fa eto ny fanatrehanao, misaotra anao ihany koa satria mbola afaka miaraka eto indray izay amin'ity arivo ity atao anatin'izao fandaharana epistily velona izao. Dia tena mba ho epistily velona tokoa ny fandaharana izay hoentinay indray amin'ity arivo ity. Apetraka feno eo ambanin'ny fitarihanao fanahy masina dia mino izay efa eto ianao efa manatrika anay eto ianao dia ianao nefa mandray an-tanana ny programa rehetrarehetra izay fampiresahana sy ny vahiny izay nasaina manokana indray amin'ity anio ity dia ianao nefa manolo-tsaina azy hatrany amin'ny projet vaovao na ny dinika vaovao izay hiarahana eto dia amin'ny anaranao Jesosy no hametrahanay feno ny fotoana rehetra izay atao eto voninahitry ny anaranao irery ihany. Amen. Eny ara dia tsy hampiandrelantsika izay efa manaraka mivantana moa izany tsy adino miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka mivantana tsy adino koa ny miarabantsika izay any an-tokantrano any. Efa vonimboninao moa izany ny tompona andraikitra Ravavitojo miarabanao tonga soa tanatin'ny fandaharana epistily velona angamba meko anao avy hatrany no fitenenana hoe iza moa izany Ravavitojo izany io izy io fa dia hamentsika azy avy hatrany ny fitenenana mety efa mare azy tsika any amin'ny radio vehivavy tsara fa androany izy dia hitantsika mivantana eto ka dia hamenanao avy hatrany ny fitenenana Ravavitojo. Dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona fiadanan'ny tompo ao anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy mino fa efa heninao foana ny feoko. Izaho moa izany dia hanao présentation kely hoe amin'ity andro androany ity dia mpiandraikitra tanora fa hiprésente koa izay androany projet izay napetraka ny tompo ho an'ny tanora atao anatin'ity fandaharana ity. Tamin'ny taloha moa izaho izany dia nampianatra ny ankizy kely tena hoe mbola any amin'ny école élémentaire aloha nataoko dia avy eo lasa nampianatra ado dia amin'izao fotoana izao lasa nampianatra tanora voninahitry Jesosy irery ihany dia asa hoe tonga dia teneniko hoe ina moa nahateraka an'izay zavatra izay tamin'ny hiditra lalindalina tsika avy eo misy namanao iray koa raha tsy diso Princy miaraba-amin'ny Princy ihany koa dia Princy zany atsoko hoe tanana ankavanana koa napetraka ny tompo tato anatin'ny foko hoe hanampy anahy ato anatin'ity projet ity dia miaraka amiko eto izy androany hiteny gasy. Dia ireo renesintsika kely angamba ny feon'ny Princy menanao ny fitenenana miarabanao Princy tonga soa ihany koa tanatin'ny fandaharana epistily velona. Za moa zany dia Princy faly mahafantatra antsika rehetrarehetra. Donc je suis membre des jeunes du fiangonana Agape et araka ny voten'ny Tati Tojo je suis donc une aide manampiage zany amin'ny projet Opcast que j'ai ataonay jeunes Agape. Donc tsy ariary moa zany le izy fa tous les jeunes de l'église anay zany mba mireprésenter an'ilay izy fotsiny androany fa misy ekipa be dia be miaraka aminay miasa miaraka aminay miasa ho an'ny fanatotosy. Voilà. Donc meko fotoana ianao Princy hanao an'ilay présentation avy eo miarabanao aloha izany tonga soa ihany koa tanatin'izao fandaharana izao araka ny efa lazaina tamintsika teo moa dia hitondra manokana
lohahevitra anankiray izy ireo androany mikasika ny amin'ilay hoe podcast. Asa afaka hazavainao ve raha vavitojo hoe inona marina moa ilay podcast dia inona ny zavatra ataonareo anatin'io inona ny afaka manome définition an'izay ve ianao satria mety marina ny manontany fa inona izany dia tiana ho fantatra hoe ahoana ny poiran'izy io afaka manome ve ianao fa maritana mikasika an'izay? Nisy fotoana zany teneniko antsika hoe ohatran'ny ahoana ny tenena ny tompo anahy parce que nandritra ny Covid dia nisy fotoana ohatran'ny hoe tena hoe nasain'Andriamanitra mifoha fotsiny amin'ny alina dia manoratra. Tsy azoko mihitsy ilay izy fa atao anatin'io zany nazahoako an'io projet io dia talohan'io nefany nisy fotoana efa nitresaka tamiko zany tompo tamin'io dia taty aoriana tamin'ny 2021 ngamba 2022 teo ngamba na 21 resaka tamiko pasteur Mario tamin'izany fotoana zany hoe raisiko ny jeune memezaka fotsiny hoe ianao hoe pasteur mieritreritra ny zavatra tenenao zany zara tsy mitazona ankizy tsy mitazona nizaniza tamin'izany mbola tsy mitazona ny ankizy kely akory dia ahoana ny anaovako an'izany fa mety tsara mihitsy satria madame pasteur eo raha vavola eo raha vavolalatina eo dia zareo zany nao izy dia teneniny tsara mihitsy na ianao no mitazominao reo jeune reo izy dia tamin'izany tena tsy tadidiko mihitsy hoe nitenena n'io zavatra io ny tompo dia ty aoriana ilay izy avy eo ako teneniny madame pasteur hoe ampianatra ny ankizy kely dia avy eo niakatra ny ado dia nisy fivoriana nataonay dia tendreny anao ny tanora mbola tsy tao anatin'ilay tanora akory ny ako fa mbola ado ngambany dia naverin'Andriamanitra taty aminako izy ho anangana groupe anangana reo tanora reo ianao dia anao ohatran'ny hoe ampahery olona ny tanora amin'ny alalan'ny feoany amin'ny alalan'ny vidéo dia zake tompo ahoana ny anaovako an'izany zavatra zany dia tamin'izany tsy nieritreritra an'izany hoe Agape TV na hoe radio Agape zany fa tena nisy fotoana zany ohatran'ny hoe mipresen'Andriamanitra io zavatra ohatran'ny forceny tompo hoe io dia nisy fotoana ilay izy sérieusement nangalako fotoana vavaka sy nifadiana dia teo Andriamanitra nametraka an'ilay planina rehetrarehetra fa nila niandry le fotoana zany amin'ity fotoana ity dia io fotoana io zany no nendrazako tamin'ny tompo fa nataony nazava tsara mihitsy hoe reto avy ny anaran'ny olona hiaraka hiasa aminao reto avy ny olona atsoinao zao ny zavatra ho ataonao dia nampisehony anaty amin'ny vision moa zany ilay izy dia niraisiko dia nisoratako fotsiny ny anaran'ilay ankizy ny anaran'ilay zavatra atao dia izy hoe amin'ny voalohany dia feo no ampiasainareo ho inspiré ny fanahy masina mba hampatonga ny olon-kafa koa hitsangana ho inspiré dia avy eo taty aoriana koa nireva hoe lasa mbola tsy niandraikitra ny tanora tamin'io dia tena ozaka Andriamanitra raha ohatra ka zay dia ampanekeo anahy reto zavatra reto dia tamin'ny fin 2022 ngambany nanomboka tena hoe niresaka tamin'ireo ankizy ireo dia nanao an'ilay groupe amin'izay avril 2023 zay vao nanao an'ilay groupe mitondra an'ilay anarana hoe voix inspirée et inspirante dia ilay izy moa zany hoe le podcast zany dia karazana ohatran'ny hoe zavatra voarainao tamin'Andriamanitra ohatran'ny hoe zavatra niainanao dia avoakanao ampaherezana olona amin'ny alalan'ny ohatran'ny hoe bande vocale
na koa hoe fomba firesahana satria afaka atao ilay izy hoe za rery ohatra manao an'ilay izy dia enregistreko ny feoko dia iny no ampaherezako ilay misy tenin'Andriamanitra zao no ohatra ny voaraiko dia ampaherezako anareo ohatra dia afaka koa nefa ny ohatra tsika zao afaka ataoko hoe podcast le izy amboresaka eto fotsiny tsika dia misy thème apetrakintsika dia zay koa afaka atao hoe podcast dia zay le podcast ao anatin'ilay izy hoe inona no tena zavatra misy zavatra zany eo voaraiko dia hozaraiko amin'olona ampatonga an'ilay olona hitsangana dia mba amin'ny teny vazaha moa izy miteny hoe édifiena ampaherezana olona zany ananganana olona dia zay mihitsy no tena voaraiko zany hoe tsy zahako ny anao an'io zavatra io fa anampy an'ireo tanora ireo anao an'ilay izy dia voninahitra moa an'Andriamanitra 2023 ilay izy zany no nanomboka concocté ny feo voalohany nivoaka dia tamin'ny avril 2023 koa dia ainsi de suite en fait nandeha foana ilay izy nanao zay à peu près presque tous les jours zay tamin'ny avril 2023 dia efa nanomboka tsirairay nandefa tsikelikely ny sorananjy sosy misy nanao tamin'ny teny gasy misy nanao tamin'ny teny vazaha zao 2025 zany ilay izy dia tena hoe confirmer ny tompo hoe ho avoaka eto amin'ny TV Agape manomboka amin'ny mois d'octobre dia voninahitra moa an'izay sosy amin'izay zavatra rehetrarehetra nisy lalana be dabe tao dia tena hoe be dabe zavatra vita satria mivoaka daholo ny processus rehetrarehetra natao tao anatin'izany misy an'ilay hitanareo ohatra ny hoe logo anay nivoaka ataoko tsotra moa zany izy mba hampatonga an'ilay terme technique tsy hivoaka be nivoaka ilay izy tenin'Andriamanitra ni-inspiré an'ilay groupe izay mitondra ny anarana hoe Opcast izy amin'izao fotoana izao dia tena hoe inspiré-n'Andriamanitra ilay ankizy no confirmer an'ilay zavatra voaraiko tamin'izany fotoana zany dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy dia omeko ny principe fitenenana ny tena hoe atsakany sy andavany ao anatin'ilay izy ho ampisehony antsika moa zany ny tena votoato ny zavatra rehetrarehetra fa zay zavatra zany tiako hoe mitenenantsika hoe zay tany anatin'ny inspiration tany ary fotoana ela be no za manokana ny travaillen'Andriamanitra atao anatin'ilay izy nampatonga ny ankizy ny anarany tsirairay avy hoe natsoina ho fédérateur sy ny pilier an'ilay izy moa zany nampatonga ny andro androany hoe afaka tonga eto zay an'io sitraka anao raha vavitotsiny amin'izay fanazavana noentinao zay mino fa mahaliana antsika ray aman-dreny zay hoe tena misy zavatra tsara ao anatin'ireo tanora ireo ary tanora moa ilay resahana eto dia tena hita ilay izy ary efa nisy ny natao tamin'izay ho alefa mivantana amintsika ihany moa ny statut andreo izay efa natao fa izay zany ny zanam-pandaharana hivoaka tsoela tao anatin'ny télévision Agape hitondra ny anarana hoe Opcast zany hoe ny tanora no hanao an'ilay izy amin'ny teny français mazava ho azy donc ny ray aman-dreny na ny ataoko hoe manana zanaka aty France dia tena afaka à l'aise tsara kokoa zany ho an'ny francophone ilay izy zany tena hoe fampaherezana ho an'ny tanora francophone mety hoe tsy ny tanora ihany fa ny lehibe koa hery ao anatin'izany ho raisintsika avy hatrany angamba Princy dia mangataka ny eo amin'ny lafiny teknika andefa n'ilay horonan-tsary zany ho entin'ny Princy hanazavana manokana mikasika an'izay Princy ameko anao avy hatrany fitenenana. Miala tsia amin'ilay malgasy peut-être hoe tsy dia tsara ilay izy fa miezaka ihany moa dia Andriamanitra moa no manome hery hanaovana an'ilay izy. Donc Opcast ilay anarana an'ilay podcast ataonay miaraka amin'ny na sao rehefa avancé koa ilay izy dia rehefa tonga izy dia raisiny toy Opcast zany ilay anaran'ilay groupe amin'izao fotoana izao saika hoe afaka aroso ve ilay partage d'écran dia ao anatin'io zany misy karazana
fijoroana vavolombelona, fampahirezana, fampianarana. Dia izay ilay teneniko hoe afaka koa misy ohatrany hoe fifananakalozana, resaka thème na ohatra koa ohatran'izao ataontsika izao zany dia ao anatiny dia ohatran'izao koa izy fa spécialement izy atao amin'ny teny vazaha moa zany hatreto satria tanora teraka teto ny ankamaroany dia na hoe lehibe teto. Aroso le slide manaraka. Oui, allô? Oui. Ok, super. Azafady la fois ohatrany ratsiratsy la connexion. Ouais. Merci. J'ai avancé, donc tu avaka tuizanao eo. Ok, merci. Donc, on est sur la présentation de l'équipe, donc des jeunes de l'église Agapé. Tatitout nous responsable des jeunes, responsable du projet Jani Opcast. Et nous l'idée anayam les projets, ils nous encadrer anayam on a petit projet tijan et ils nous référente à responsable du groupe Opcast, ils nous former Jani un petit pour participer à ce projet, pour nous former aussi Amni Laina Recha, pour nous armer aussi Amni Laina en termes de spiritualité, m'favakawanai, m'encourager anai, manampenai am sesavachailanaï en termes de foi aussi dans ce projet-là. Et ensuite, il y a tous les jeunes de l'église, donc Stéphane, Emmanuel, Mincine, Chantal, Slavna, Francie, Abigail, Cathy et Tit. Anemuzani, Mten Gashfa, Mten Gashfe, Muzanfa, Miezakayan, donc nos podcasts sont en français. Mais peut-être qu'un jour on pourra faire des podcasts en malgache aussi. Les présentations à merci. Donc nous vision un petit projet pour ce projet Opcast avec avancer. C'est d'être une lumière face à Vanawani génération d'aujourd'hui. L'idée c'est vraiment de mettre notre voix et on peut l'atteindre pour qu'ils puissent nous utiliser avec nos voix en fait pour parler donc de sa lumière, pour aussi m'y encourager à Tanura mbola mahafantatra an'Andriamanitra na hoe mba efa mahafantatra an'Andriamanitra fa mila ampy avy amin'ny jeune hafa, mety hoe mila encouragement, mety hoe mila prière, je sais pas, tu sais que j'ai là une jeune rehetrarehetra am'izao farany andro zao moa zany dia j'ai une mission, une vision, c'est vraiment de ne pas rester assis fa hitsangana pour la génération d'aujourd'hui, pour transmettre ni Azavan ces choses, ni fiadanan tumpu, ni fitiavan tumpu, ni sisa rehetrarehetra afaka ananansika ao amin'ny tumpu. Donc araka ny fivoteny teo le izy zany discussion ataon'ny jeune anankiray na entre jeunes. Manme tourten kel, c'est entre 5 et 10 minutes. Tourten, c'est apetrakan fanay masina zany ao puny tsirairay avy na hoe témoignage de zavatra efa afaka nenanay na ohatran'izany. Donc on parle, on raconte et on espère que ça puisse encourager tous les jeunes qui s'émaillent dans les podcasts. Donc, comme vous voyez donc, sur le logo, Messenti Versetti, donc dans Colossiens 3, verset 16, qui dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, c'est l'expliquer que j'en ai joué. C'est pour exhorter
les uns les autres, c'est pour encourager, manme ftiavana, manme fort. Ani jeune ça peut être des jeunes mais là où chanao Raymond coup comme une podcast béni gloire à Dieu parce que c'est pour les jeunes mais les jeunes pour tout le monde en fait pour que tout le monde soit encouragé et aussi béni parce que les jeunes les témoignages que les jeunes peuvent apporter dans leur vie. Donc Colossiens 3:16 nous amtengas moi Colossiens 3:16 debe aucun Christi itoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra mifampianaraka amin'ny fananara amin'ny salamo sy ny firana ary mitonokira-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Eto misy tena tsara be amin'ny teny vazaha hoe sous l'inspiration de la grâce tena hoe zay hoe ny fanahy masina mametraka azy ao anatin'ny fo dia mampatonga an'ilay ankizy hiteny amin'ny fahasoavana dia tena zareo ihany namoaka io verset io dia isoraka amin'ny tompo fa tena hoe izay mihitsy ny zavatra voaraiko tamin'ny Andriamanitra nametraka an'izy tao anatin'ny foko dia afaka tohizan'ny prinsipe izy. Afaka alefa ny slide voilà merci beaucoup. Hiditra zantsika amin'ny objectif du projet de podcast. Tsy haiko raha telo na efatra mbola izy teo fa mbola voakitsika miaraka. Alors la première c'est de partager la parole de Dieu avec authenticité. Dikanchania mizarany teny mizarany tenin'Andriamanitra oui avec famarinana famasinana et en fait l'objectif c'est vraiment de rendre la parole accessible rendre la parole accessible et voilà. Hoe mora ho an'ny tanora zany mandray an'io teny io fa tsy manahirana amin'ny alalan'le vécu an'le ankizy tsirairay avy. Numéro 2, être une source de lumière et d'espoir. L'idée, c'est vraiment de m'amener espérance, m'amener soutien, encouragement à ces jeunes mila tsangana na hoe misy mandalo moment sarotra. C'est ça. Incarner une approche moderne et accessible de la foi. C'est-à-dire que ni génération psycha j'en ai mi évoluer mi évolution BDB à Ratsika et l'idée c'est vraiment de évoluer aussi comme les mba mitondra le nouveauté an'ny tanora zany amin'izao fotoana izao satria na ny firesaky ny olon-dehibe sy ny tanora efa tsy mitovy tsony dia mora kokoa an'ilay tanora miditra mandray an'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay fomba hanaovana anazy satria izay koa amin'izao fotoana izao ny zavatra marobe misy any amin'ny na ny inona moa zany plateforme misy arany Deezer inona koa Instagram, Facebook, YouTube, mihinana zavatra be da be zany ny tanora amin'izao amin'ny TikTok sy ny karazany dia izay koa mamora an'ilay izy hoe ny approche an'ilay izy mba le any amin'ireny zavatra ireny tsy hoe zavatra izao tontolo izao fotsiny no an'ny olona mba mahita koa izy zavatra ara-panahy voarainy zareo. C'est ça. C'est partie farane les valeurs du projet podcast. Rafaka Arus, merci. Donc le premier c'est authenticité. Inamole authenticité ta sûr zafa. Marina, famarinana zavatra tena hoe marina zany zavatra tsy zavatra niainana zany efa zavatra vécu marina tsara fa tsy copine zavatra hoe laingana ny foronina. Yes, c'est ça. Merci beaucoup. Déjà, ni centre de notre message, c'est vraiment famarinana si simplicité dans le message. Avakaru zafa.
Ah oui, afaka averina kely ve azafady? Voilà, merci. Alouane, du coup, Alouane et nous, les extraits, parce que du coup, on a mis un extrait du podcast à Amjem, et nous, on a recoulé jouer, il n'a marre, les podcast concrètement, au-delà des Javachava expliqué naïtement, il n'a moulé ici à Onamar, nous, Anovananaji, nous, et nous, Nanaj. Donc, on a mis un extrait d'un podcast. Et du coup, c'est que Misy santionany kely zany ho hainontsika zao. J'aimerais t'encourager en te disant ceci, que peu importe ce qu'il y a devant toi, peu importe l'adversaire, l'ennemi, le problème qui se place et qui se tient devant toi, sache que l'Éternel, ton Dieu, est de ton côté et que rien ne peut lui résister. Il a dit qu'il sera lui-même avec toi, comme il l'a été avec Moïse face aux Égyptiens, comme il l'a été avec David face à Goliath. De même, Dieu sera avec toi face à tes problèmes. Voilà, donc les Mousan ou la Vala, coucou, comme je l'ai dit, c'est entre 3 à 5 à 10 minutes. Ça, Mousan, c'est extrait quel, il y a pas kamba et mutsika. Tsy haiko moa raha fantatritsika moa zany feo zany zany olona miteny teo zany moa zany dia Manu izay hitantsika matetika eo amin'ny piano matetika fa tsy mitendry izy zany fa ao anatin'ny ity podcast dia mametraka amin'ny feoany izy ohatran'izay dia voninahitra ho an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra dia tsy haiko hoe Ia, tsara dia tsara ilay projet anareo tena tsara ilay izy ary tena mahafinaritra no mahita ny tanora hoe mihetsiketsika ao anatin'izany projet izany araka ny hitantsika rehetra teo moa izany dia tena hoe nitanjona ao anatin'ilay izy dia tena ho fananganana olona, ho fampaherezana olona. Misy ny tanora efa tena hoe tsy manana fanantenana intsony ao amin'ny fiainany fa mety amin'ny alalan'izao fampaherezana hoentin'ny tanora izao dia mety hitraka ilay olona satria izay ilay hoe mba ho fahazavana amin'izao tontolo izao ho fahazavana ny anatin'ny aizina nisy thème moa nataony indray mandeha izay mikasika ny amin'ny hoe lumière dans le ténèbre izany hoe fahazavana ny anatin'ny aizina izany dia tena isaorana ny tompony amin'ny ide izay napetrany tao aminao raha vavitojo isaorana ny jeune rehetrarehetra ihany koa izay tena miara-miasa mafy ao anatin'izao famoahana ny ity zanam-pandaharana anankiray izay antsoina hoe podcast ho fampaherezana ny tanora na ny ray aman-dreny francophone na ny tanora dia tena hoe afaka miaino an'ilay izy satria na ny lehibe ary dia mahery dia maromaro moa izany ny olona metraka fanontaniana eto sokafaka ho antsika angamba ny fitenenana ho antsika rehetra izay manatrika mivantana mety manana fanontaniana mentsika ny Abigaila avy hatrany ny fitenenana manana fanontaniana ihany koa izy apetraka aminareo dia raisina avy hatrany ianao raha vavy Abigaila. Mankasitraka raha vavy Chantal dia manona amin'ny fiadanany tompo amintsika tsirairay indray mbola nahatratra an'izao hariva izao dia mankasitraka ny raha vavy Tojo sy raha vavy Princy amin'izay présentation izay tena hoe azo lazaina hoe saorana ny tompo moa izany nanome an'izay hevitra izay anareo sy intéressant zany ilay izy tena mahaliana dia mahaliana tokoa indrindrandrindra ho an'ny tanora satria maro dia maro ny zavatra mahavariana amin'izao vaninandro misy antsika izao dia fanontaniana voalohany moa izany tiako apetraka dia ny hoe efa hita moa izany hoe misy an'ireny présentateur izay natoro tao anatin'izay présentation izay dia raha ny fahazahoko azy zany ohatrany hoe fizarana koa ilay izy hoe fizarana hoe témoignage dia ilay izy ve zany jeune de l'église Agapé ihany manana accès amin'izay hoe hizara témoignage izay sa hoe mandray koa nareo ohatra hoe témoignage avy amin'ny on va dire hoe jeune fa venant des autres églises zany hoe avy amin'ny fiangonana hafa izay ny fanontaniako voalohany dia fanontaniako faharoa izay angambany aloha sako valianareo dia avy eo manitra fanontaniana faharoa. Amin'izao fotoana izao aloha zany zavatra tena hoe apetraka ny tompo mazava tsara dia hoe reto ankizy reto mamoaka ilay izy amin'ny alalan'ny télévision Agapé
dia satria izy efa namonomana ary izay teneniko hoe depuis 2003 tsy mbola mivoaka officiel mihitsy ilay izy dans le sens hoe raha namoaka ary izay dia atao amin'ny tanora ihany fa satria izay koa no tenenin'ny tompo hoe izay ny atao dia tena hoe manaraka an'izay fitarian'ny fanihy-masina moa izany indrindrindra hoe rehefa nameny tsodrano ny mpanompon'Andriamanitra dia ny tanora ny agape izany no tsodrano zavatra rehetrarehetra ao anatin'ilay izy dia mijanona amin'izay aloha izay. Mankasitraka Rahavavy Tojo dia izany hoe zany efa nitenen'ny Rahavavy Tojo ihany zany hoe diffusena eto amin'ny télé AKP ilay izy zany hoe any amin'ny chaîne fa misy hafa koa ve fomba hafa ahafahana mihaino an'ilay izy ohatra hoe zany ankoatran'ny YouTube izay andeha hidiffusena an'ilay izy hoe TV AKP misy fomba hafa koa ve azahoana an'ilay podcast? Ya, zao zany efa misy groupe moa zay dia hivoaka miaraka amin'izay koa ny groupe Instagram dia isy fandarana zany eto amin'ny TV AKP dia en même temps an'io misy ny diffusion amin'ny atao hoe Spotify. Ny Spotify dia plateforme ohatra ny YouTube ihany fa feo eny amin'izao moa izy efa misy vidéo koa fa tena ohatran'ny hoe télé feo zany tena ohatran'ny hoe mozika zany tena mandeha dia ny podcast olona miteny na olona mitantara fiainana sy ny rehetrarehetra eny dia Spotify no vizenay amin'izao fotoana izao dia ny zavatra rehetrarehetra ho avoaka eto moa zany dia avoaka koa any amin'ny Spotify, Instagram dia YouTube. Izay aloha zany ny hatreto. Mety hoe hisy zavatra ho jerenay koa fa ho hitanay eo izay facilité an'ilay fanaovana an'ilay zavatra koa satria izay koa ireo ankizy ireo koa mankony sady mianatra no miasa ny ankamaroany dia mba tsy hoe avesatra be amin'izareo koa zany satria misy asa aorianan'ilay production zany asa misy asa be ao anatin'ilay izy dia misy izay mampatonga ny hoe maromaro ilay ankizy misy ao manao feo, misy ao manatsara anazy, misy ao no manao an'ireny zavatra hitantsika teo ireny satria tsy voatery hoe feo fotsiny ilay izy rehefa alefa moa zany ilay izy any amin'ireny na alefa ohatran'ny hoe Spotify na alefa any amin'ny YouTube dia natsika fotsiny ireo any amin'ny YouTube dia tsy feo fotsiny alefa fa tsy maintsy misy vidéo zany alefa eo hampatsara an'ilay izy hampandeha tsara an'ilay zavatra mba hampatonga an'ilay izy koa hoe tsy mahamona amin'ainan'ny olona fa tsara ny fijery anazy no mampatonga ny olona koa hijanona hiaino an'ilay zavatra. Makasitraka Rahavavy Chantal, makasitraka Rahavavy Tojo. Ia, misaotra ny Abika Elany izay fanontaniana petran'izay mino fahafapo ianao ny amin'ny valim-panontaniana arak'ilay efa voalaza teo moa zany dia ho alefa any amin'ny YouTube izy ity ny amin'ny Instagram any amin'ny inona daholo reto ana-manjery maro samihafa reto fa dia ireo moa zany azontsika ampiasana satria nomeny tompo antsika ireo afaka ampiasana tsara dia raha misy ametraka fanontaniana tsika manaraka mivantana aza misalasala manokatra caméra na micro avy hatrany dia mametraka an'ilay fanontaniana tompo. Isaorana an'ireo tanora ireo moa zany fa tena hita mihitsy hoe miara-miasa izy ireo satria misy ny manao ny famoahana izy ireo zany dia misy zavatra tena karakaraina be dia be mihitsy ao ahafahana tena hoe mamoaka ilay izy tsara ahafahan'ny olona tena hoe mahery eo am-piangonana izy mety hisy ihany koa moa zany izy ity Rahavavy Tojo amin'ny teny gasy satria moa ny tenako zany ohatra ny hitako ao anatiny ao dia ohatra ny teny gasy zany mety ozy nareo dia ahoana zany ny gasy amin'izany ve zany tsy mba hely fa afaka efa nanao tamin'ny teny gasy mihitsy Rahavavy Chantal fa tsy hitako ato moa ilay izy fa tia ngamba no alefako any amin'ny technicien na ho alefa vetivetika
misy extrait, misy podcast voalohany nataony Mintina moa zao amin'izao fotoan'izao hatseto nalevako any amin'ny Ranada Victor any raha afaka alefa enoantsika raha ohatra ka. Ia, eo am-piandrasana an'izay, eo am-piandrasana any amin'ny lafiny teknika samy salasalantsika izay manana fanontaniana. Marihana moa fa ireo ankizy ireo dia efa samy nanao daholo zareo efa mipetraka ao fa ho avoaka amintsika Tsoela moa izany ato amin'ity télévision Nagabe ity ny zava-bitan'ireo tanora ireo sy ny zavatra vaovao izay ho atao amin'izao fiandohan'ny taona izao. Angatantsika ny ao amin'ny lafiny teknika dia efa vonimbonina moa Ranada Hery metraka fanontaniana izy io fa raha efa vonana amin'ny lafiny teknika vetivety dia hoenoantsika kely aloha izay extrait izay alohany andraisantsika ny Ranada Hery. J'aimerais juste faire ce petit message pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire dans ma vie. Toutes ces fois où je pensais être seule, je pensais que personne ne voudrait m'aider. Izy ve zay raha navavitoto? Ie. Ok, audio le izy ok. Ia. J'aimerais juste faire ce petit message pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire dans ma vie. Toutes ces fois où je pensais être seule, je pensais que personne ne voudrait m'aider. Lui, il était là. Il m'a jamais abandonné, il m'a toujours épaulé, il m'a toujours montré le chemin à suivre, même si parfois je ne l'ai pas forcément suivi. Mais je sais qu'il ne m'a jamais abandonné, qu'il a toujours été là. Et même ces fois où je pensais que j'étais seule, que je pensais que personne ne voudrait m'aider, que j'étais là, je pleurais, j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Lui, il était là, il partageait ma tristesse avec lui. Et je sais qu'il écoutait chacune de mes prières, de mes pleurs, qu'il voulait m'aider, mais c'était juste à moi de faire ce pas, de me dire « Seigneur, j'en peux plus, je remets vraiment toute ma vie entre tes mains ». Parfois c'était dur de juste lâcher prise, puisqu'on veut toujours tout le temps tout contrôler, on veut toujours tout le temps avoir la main sur notre vie, savoir comment va se passer demain, on veut savoir si on va réussir, on a peur de l'échec. Mais Dieu nous dit juste lâche prise, abandonne tout entre mes mains et c'est moi qui gère. Ce verset dans Matthieu 6, 34 qui dit « Ne vous inquiétons pas donc du lendemain, ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Tant que Dieu a le contrôle sur notre vie, tant que Dieu est au centre de nos vies, on ne craint rien puisque il a des plans parfaits pour nous. Mankasitraka ny any amin'ny lafiny tekniksika nandefa an'izay azontsika enoana moa izany ny zava-bitan'izy rehetrarehetra ireo avoaka Tsoela araka ilay efa voalaza teo Ranada Hery efa vonimboninao ianao fa dia meko anao avy hatrany ny fitenenana Ranada Hery. Ia, misaotra mirabanao Ranavavy Chantal, miraba ihany koa ny izy miravavy Ranavavy Tojo sy Ranavavy Francy ary niderinareo manokana misaotra an'Andriamanitra nitahiny anareo tanteraka an'izao fitsanganana izao atao hoe émission TV Agape ny tanora izay tantaninareo ary mitsotra anareo izay olon-dehibe tsy olon-dehibe hoe ahoana moa fa efa ao amin'ny Baiboly ihany moa amin'ny Salamo fafito amby telopolo andimy fa dimy amby roapolo misy endry hoe efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina na fohy na ny zanany mangataka aminy. Misy fitahina lehibe ao amin'ny atao hoe tanora no hamarin'i Jesosy satria hiasa ho azy izy ary amokatra be izy ary ny tompony tarantana azy fa tena ilain'ny tompo mihitsy ny tanora indrindra tsika tanora malagasy izay miparitaka eran-tany eto moa tsika izany miparitaka tia Frantsa fa miparitaka tia eran-tany mihitsy ny malagasy tanora indrindra ary eo misy ohatrany hoe fomba fizarana izay ataon'ny tanora izay tsy takatra efa antitranto tontolo fa mipasy mihitsy le message rehefa samy tanora no mampita an'ilay izy satria mifandray zany le atao hoe longueur d'onde izy ny fitenena azy ary rehefa io moa ohatrany hoe
fantsona hono zany tsika isika zany dia fantsona ihany mitondra fantsom-pitahiny ka rehefa mifantsona tena mitovy samy tanora dia mety tsara le pahany le izy fa rehefa ohatra ka tsy mitovy ny habean'ny fantsona dia tsy mety le pas de visiny le izy dia tsy mifandray le izy ary dia tena misaotra ny tompo fa hainy toko mihitsy mandamina ny zava-drehetra amiko zany dia tena velom-bolo mahita nareo tompon'andraikitra mitantana ny tanora hoe ampivelatra indray ity fizarana na pitilivision pitily amin'ny alalan'ny télévision zany amin'ny alalan'ny mampiasa ny tanora indray ary tena zava-dehibe satria ny tanora tena hery matanjaka mihitsy ary ao anatin'ny tanjana mihitsy araka le voasoratra any amin'ny mpitoro-teny hoe mifaliry zatovy dia mbola tanora tena ilain'Andriamanitra mihitsy ny tanora hiasa ho anazy ary ao menao moa teny hoe mbola mianatra ny sasany sady mianatra zay fotsiny zao dia efa mitondra fiainan'ny tanora aty tany lavitra aty azony zaraina le teo zao nisy fandarana kely ohatrany hoe bitsibitsika izy mitantara maneho ny fiainany nefa iny hiainan'ny hafa ihany koa ary zay zavatra hoe mifampihery mifampitarika ary tena zava-dehibe raha izaho fotsiny zao ny anao an'izay dia tsy ho vitako satria za sady tsy mianatra ny tsy miasa fa mety tsy mahay an'izay le hoe sady tsy mianatra tsy nandalo amin'izay zany zao dia ohatrany tsy hitako zay ananany izy nefa le tanora tena hainy mihitsy tena miaina le izy ary mahakasika le tanora satria be da be ny tanora amin'izao fotoana zao manapakivina mihitsy izy satria mahatsiaro irery izy mahatsiaro miaraka amin'ny rehetrarehetra izy fa mety mahatsiaro irery izy eo amin'ny fiainany mila an'izay mitovitovy amin'izay izy mitondra anazy ho amin'ny fampaherezana fa ireto telo reto mitoetra ho ny tompo ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana fa ny fitiavana amin'ny lehibe indrindra everiko fa fitiavana lehibe zao ataonareo zao ary dia tena mahereza ary tongava lavitra mihitsy amin'izao asa ataonareo zao asa masina fitoriana ny filazantsara dia zany tena safidy tsara indrindra tsy hoe fanontaniana fa tiako apetraka fanondroako kosa eo amin'ny lafiny teknika ve za zany mieritreritra hoe ny tanora tena manam-pahaizana mihitsy zany maharaka ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao hitako mihitsy fa avanana mihitsy izy amin'ny teknôlôjia montage sy ny karazany zany hoe raha fieritreretako koa zany nareo zany manao montage ihany io zavatra io dia avy hatrany dia diffusenareo direct any amin'ny YouTube amin'izay fotoana izay ve mitondra ny anarany AGPTV tanora ve le izy sa manana ny anarana manokana mihitsy nareo tanora AGP eo amin'ny fandefasana izay mahafantara ampijery izy moa zany no hivatanany any amin'ny YouTube hoe inona ny tedaviny dia mibotra eo le izy raha ohatra hoe le vokatra zany vokarin'ny tanora ary tena tsara be mihitsy zavatra satria ny tanora havanana koa amin'ny lafiny zay angamba no saika ho andraisako anjara asa raha mba mety mahazo fifaliana sy valisoa amin'izany fitenenana zany za mino fa ho lasa lavitra nareo dia ny tompony ombanareo amen makasitraka be da be dia tena hoe faly ny fo ary tena hoe zay mihitsy ny tena hoe ilainay zany le tsodrano satria zay mihitsy ny nampatonga anay koa hoe ny zavatra tena hoe ampianariko ny ankizy moa zany dia tena hoe ny fipetrahan'izay hoe rafitra ny ray aman-dreny sy nisy fotoana zay ela be tsy navelako nivoaka mihitsy le izy satria tsy mbola nisy fotoana mbola tsy tena hoe vonona tsara zay mbola tsy tafaresaka tamin'ny paster zay dia tsy nivoaka mihitsy le zavatra fa le jour hoe tsy maintsy miresaka amin'ny paster tsika zay vao manao an'izay zavatra tena nisy zavatra hafa mihitsy en fait tena ohatrany hoe le tsodrano zany misy le hoe nomen'Andriamanitra fa le tsodrano zany ny hitako hoe mbola mitondra lavidavitra kokoa le zavatra efa napetraka Andriamanitra mameno an'le ositra nomen'Andriamanitra zany le tsodrano ray aman-dreny dia tena makasitraka tompoko dommage moa le feo an'ny mintina teo tsy vitatra amin'ny farany fa tena hoe ohatrany hoe bitsibitsika izy ohatrany hoe iainantsika mihitsy le zavatra hoe ndraindray tena malahelo fa amin'ny farany izy tena ohatrany hoe bitaka be izy ao anatin'io fa lavalava koa moa le izy dia za tapaka fa tena ohatrany hoe eninao mihitsy ary zay nampatonga ana hoe nalefaka eo n'le izy zay ty zao mampahery ny olona satria zay mihitsy zany le izy dia ny zavatra ohatr'ireny
satria le individuel ohatra ireny zany ho ataony efa reny zao ohatra ny hoe tamin'ny voalohany efa tamin'ny 2023 zao zany zavatra zany dia ho retravaillena mba hampatonga anazy hoe afaka alefa amin'ny YouTube. Be da be zany le izy satria haintsika tsara hoe 2023 on est efa fin 2025 tsika dia mbola be asa be zany zay eo anivon'izay zavatra satria tamin'ny voalohany tena hoe feo fotsiny essai dia amin'izao efa henonareo moa manoto hoe efa misy fond musical misy montage kely dia reny zavatra misy zany efa zavatra efa afaka produisiavana zay ho avoaka amin'ny Instagram sy Spotify fa ny zavatra tena hoe ho avoakanay voalohany amin'ny YouTube dia zao hoe le émission ataontsika eto isam-bolana dia alefan'ny technicien ato amin'ny TV HP moa zany dia ao anatin'iny no travaillenay koa zavatra fa rehefa misy taona koa manko izay mivory dia ao anatin'iny koa izay hiezaka anao hoe production ary ampatonga anao hoe afaka mivory afaka hoe mahazo an'izy daholo tsika rehetrarehetra zany ohatra ny hoe miresaka techniquement aty ambadika aty amin'ny background le podcast moa zany ty resaka technique ty fa ny zavatra voalohany zany zay dia zay zavatra hoe le émission eto aloha raha mitaditsika zany manomboka amin'ny faran'ny volana octobre dia ho hitantsika ny podcast tsy haiko hoe ohatra ny ahoana ny fomba ho avoaka ao amin'io ny fitondrany ny mofitentsika anazy ny teaser ny titre en ligne zany fa raha ohatra ka mijery kosa hoe any amin'ny Instagram na Spotify dia amin'ity volana octobre ty koa izy no avoakanay le ny groupe le izy donc eo anatin'io zany efa hisy ohatra ny hoe répertoire en teny gasy c'est ça. Avarina misaotra anao fa tsy zavatra avarina fa dia manko ohatran'ny fiteny ohatra ny lehibe mampianatra ny ankizy fa tena za samy teny aminao fa ny ankizy mampianatra ny lehibe zany hoe mijereny izao zavatra dia mba izay indray zany mba hianatra indray hoe mba ahoana indray mba vokatra nataon'ireo dia mangalainay tahaka mba hahatonga anay ho hanaraka ny toetrandro ireny keo ao anatin'ny zany rehetrarehetra zany. Teo fotsiny izao zavatra hitako le bitsibitsika nataony teo zao dia zaka hoe za tonga dia manantena mihitsy fa misy sarisary zany maneho an'le resaka ataon'le tanora teo iny mampiseho an'le tena le zavatra iainany sarisary mino fa misy avoaka an'izany hoe mahavita zavatra tsara koa za zao tofa mangetaeta sady teo amin'ny devenankena nivoaka iny raha iny mba ahafahako mijery dia tena sy manaparitaka araka izay azo atao ihany koa ao anatin'izany tena misaotra antsika dia tahin'ny tompony anareo maleova malasana tonga lavitra tena tonga lavitra. Amen, makasitraka tompoko tahin'i Jesosy koa ianao. Ho avy koa izay. Amen. Ia, dia efa madivadiva hifarana moa zany izy ty satry dia satry tafatafety ihany mino fa nahafapo antsika izay valim-panontaniana rehetrarehetra no entiny izy mirahavavy rahavavy tody sy princy izay nanazava manokana mikasika an'izay fa aloha antsika naraka kely an'ity zavatra alefan'ny teknisiany ity alohan'ny maraparana antsika azy. Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Ce matin, j'étais parti prendre le bus et j'espérais qu'il soit tout de suite là. Il était marqué qu'il arrivait dans 13 minutes et je m'étais dit « Ah, l'attente va être longue ». Alors j'ai attendu, les minutes passent et il n'arrive toujours pas. Je m'impatiente et je regarde l'écran. C'était maintenant marqué dans 17 minutes. Le premier bus a été supprimé et j'étais vraiment dépité. L'attente semble toujours longue et difficile, n'est-ce pas ? Peut-être que tu es dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Peut-être que tu attends de trouver le bon travail, que ton mari, ta femme ou tes enfants changent enfin. Peut-être que tu attends d'obtenir ton diplôme, de trouver la personne que Dieu a préparée pour toi. Peut-être que tu attends la guérison, la paix ou encore la joie. Mais le temps passe et tu as l'impression que la promesse t'échappe, qu'elle tarde à s'accomplir, qu'elle est en train de périmer.
comme Sarah lorsqu'elle attendait d'être enceinte, mais son âge était déjà beaucoup trop avancé. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus te voit, il connaît ta situation, il a entendu tes prières et Jésus va venir débloquer ta situation. Mais son temps n'est pas ton temps. Sa parole dit dans Ésaïe 41:10, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Ia, makasitraka any amin'ny lafiny teknika mahaliana be ilay sady mampahery be mihina fa maherytsika izay manaraka mivantana eto hoe wow, izany zavatra voakan'ny tanora. Dia raintsika moa ny tompo ny amin'izay fandarana noentsika teto izay isaorana manokana Jesosy satria Jesosy no tompon'andraikitra voalohany amin'izao izy ihany koa no mampiasa ny tanora. Tsy adino ny misaotra ny ray aman-dreny ara-panahy Pasteur Mario izay nanome ny tso-drano misaotra azy mivady manokana antsika izay nanome ny tso-drano satria araka ny teninao teo raha vavitojo hoe zava-poana raha tsy teo ilay tso-drano ary ny tso-drano dia manosika dia alavitra mihitsiny dia isaorana manokana amin'ny pasteur mivady izay nanome ny tso-drano ahafahan'ireo tanora ireo izay tena hoe mihetsika mamoaka ny zavatra izay apetraka ny tompo ao anatiny. Dia inona ny teny tianao hoentina eto am-pamaranana raha vavitojo? Alohan'ny hidirantsika angambany ao amin'ilay teny hoentinao amaranana raha vavitojo ohatran'ny mahitanao koa ny amin'ny vehivavy tsara, inona ny tena zavatra resahanareo anatin'io fandarana vehivavy tsara io publicité kely moa zany ho antsika rehetra izay linany amin'izay koa efa angaha koa misy fandarana koa ny vehivavy tsara ao anatiny ianao raha vavitojo. Dia tiako mba nitaniana kely hoe inona marina moa no tena ataonareo anatin'io fandarana io satria mety misy zao vehivavy mangetaeta hoe fa angaha konkoa misy an'izany. Dia ameko anao angamba fitenenana amin'io fandarana vehivavy tsara io ihany koa izay hoentiny Madame Pasteur Mario fa ianao ao anatiny. Dia tiako fantatra zany hoe inona zavatra ataonareo ao, enanao fitenenana ary. Ia, ilay vehivavy tsara zany tena hoe Madame Pasteur moa zany tena hoe inspiren'Andriamanitra ao anatin'io ary mino fa izy mbola ho invitenareo eto koa hampatonga ny hafatra tena hoe tonga soma tsara fa le vehivavy tsara dia ananganana ny vehivavy ary ahatonga ny vehivavy koa hitondra tena tsara voninahitr'Andriamanitra sy ao amin'ny tokantranony, tsy ny vehivavy efa manana tokantrano ihany fa ny vehivavy gasy mbola célibataire. Androany izao ny temanay dia momba an'izay mihitsy hoe tsara kokoa hoe manambady zany tsy manambady amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dia inviteko tsika hoe jereo mandeha any amin'ny YouTube any, misy koa ny Facebook ny vehivavy tsara raha ohatra manana fantaniana ianao aza misalasala mandefa ny fantaniana any amin'ny Messenger any amin'ny mba tena izay zavatra tianao zany. Raha misy zavatra tianao fantarina dia afaka mamaly anao zay amin'izay resaka vehivavy tsara zay fa zay ngamba ny azoko tenena momba ny vehivavy tsara. Mino fa tsy diso ny teneniko mino fa mbola hiteny be da be kokoa eto Madame Pasteur izay tena hoe ametrahany tompo vesatra manokana ao anatin'io momba ny vehivavy atao anatin'ny agape. Ia, hoentina mpangetahitana antsika sady moa zany zay fa ho invitentsika eto Madame Pasteur amin'ny manaraka mikasika ny fandarana vehivavy tsara io satria betsaka tokoa ny fandarana izay ataon'zareo ao anisan'izany raha vavitojo ary maromaro ny vehivavy tsara izay ao anatin'io fikambanana vehivavy tsara io betsaka ny zavatra zarainao fa izay ny hoentsika mamarana n'ity androany ity angamba aloha. Dia inona ny fampahirezana omenao ny ray aman-dreny izay manana zanaka tanora francophone raha vavitojo eto am-pamaranana sy ny teny farany izay tianao hoentina alohan'ny maranantsika tanteraka misy ity. Ny zavatra tiako zany hoe ny isika ray aman-dreny dia tena nomen'Andriamanitra taranaka ary ireo taranakitsika ireo dia nirian'Andriamanitra ho andeha lavitra noho isika ary nametrahan'Andriamanitra tena hoe planina tsara ao anatin'ny ary zavatra
talenta maro any anatin'ireny ankizy ireny fa aza reraka tsika mivavaka ho anazy. Ary ato anatin'ny agape dia misy ny fampianarana ho an'ny tanora, ho an'ny zatovo, ny adolescent adolescente manteny gasy, ny ankizy any amin'ny élémentaire, zany hoe mbola tsy miditra collège, dia ny ankizy mbola kely mihitsy koa any amin'ny maternelle. Misy izay ankizy rehetrarehetra zany ka hoe mbola tsy manambady izy dia afaka mandray koa atao amin'ny agape. Dia aza raha ohatra ianao ka maniry an'izany dia alefaso koa eo amin'ny vehivavy tsara ny messenger amin'ny vehivavy tsara ny mesagenao fa afaka mamaly an'izany koa izay eo, satria ny ankamaroana eo koa mpampianatra atao amin'ny tanora fa jereo amin'izay maso izay foana zany ny zanakao hoe ho lasa lavitra ny zanakao hampatonga anazy koa hoe hijery ny entana izay napetraka Andriamanitra ao anatiny foany ary za manokana moa zany amin'izao fotoana izao tena hoe mijery an'ireo tanora ireo dia tena mahita hoe ny tanora araka ny tenenin'ny Ranadahery teo dia tena hoe afakely mihitsy Ranadahery, afakely mihitsy ny fomba fijeriny fiainana ary afakely mihitsy ny fomba andehanany ary misy zavatra ianarana be dia be ao amin'izareo dia tena hoe misaotra an'Andriamanitra ary misaotra koa mpanompon'Andriamanitra moa zany nanaiky an'ilay fitarihan'Andriamanitra amin'ny planina rehetrarehetra, satria raha za manokana tamin'ny paster andresaka tamiko tsy nieritreritra an'izany mihitsy fa noho tanteraka izy hoe zay ary ilay zavatra notenenin'ny paster ary tsy efa notenenin'Andriamanitra namy aloha fa tsy tena nisokatra tsara ny sofim-panahiko tamin'izany fotoan'izany fa misaotra ny Tompo fa Andriamanitra be famindrapoa ary tena hoe mahita ny famindrapon'Andriamanitra ary famindrapon'Andriamanitra irery ihany mbola ahafahana manao an'izao, ahafahana manangana ny tanora, mitondra zavatra ao amin'ny tanora. Dia raha liana bebe koa ianao dia omena fotoana amin'ny faran'ny volana sa alohan'ny voalohan'ny volana septambra izy teo, novambra izy teo, novambra voalohan'ny volana novambra ho tonga eto daholo zahay fa amin'izay fotoan'izay amin'ny teny vazaha. Amin'ny teny vazaha zany dia tena hoe ho avy eto daholo le ankizy ao anatin'ilay hôpikosta dia manasa antsika sahady ny tenako ho avy amin'izay fa tena afinaritra io fotoana io ary tsy lany fotoana ianao dia tahiny Jesosy daholo tsika. Nakasitraka anao raha vavitojo misaotra ny amin'izay vaovao mafana dia mafana be no entinao teto izay, voninahitra tena omentsika an' Jesosy irery ihany dia misaotra ny tompontsika, tena misaotra an' Jesosy satria tena mampahery be ny fandarana vaovao entinareo dia izay ihany koa no hoentsika manakatona n'ity fandarana ity manome fotoanantsika amin'ny manaraka indray hitondra zavatra vaovao be indray tsika hoentsika eto amin'ny tapany manaraka ny ariana indray be fotoanantsika zany ny fandarana vaovao Hopcast izay iarahana amin'ny tanora tsy ho ela eto amin'ny televizion na agape azonao arahana any amin'ny YouTube izy io any amin'ny aina aman-jery maro samihafa any dia izay ary hafa dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra tompoko amin'ny manaraka indray. Tahiny Jesosy io.